Iray tambo fa tsy ray tapo. Ireto avy no ilalao amin'ny tantara: Silofo, Saondra, Letze ary Epa. Manahoana président? Salama tsara. Monsieur Iva moa? Ie. Ary to manito brosady izy zany fa ahoana? Voampola nge zao e? Misy dia le kely zay. Mahatsiaro manana didy de tsy maintsy mandeha kely any. Misy tokatrano tsy milamina zay fa adina mpivady de alamina any. Ay. De ahoana? Tsy afaka mandray atsony zany ianao? Fa inona le zavatra atao zay? Ka le hoe fampiatsona anaty amin'ny fokotany. Ay, marina aloha. Tsy manino ianao ampandroso kely vetivety ary aloha e. Zany? Afaka raiso kely aloha anao. Ay. Ie. Azafady président fa ohatra nanakana anao ahy zany a. Ao mandroso ary. Saotra tompoko. Tsisy fisaorana. De inona moa zany président fa ianao maimaika tonga de alefatsika ny resaka. Misy an'izany fampiatsona anazy zany mantsy aty de izay no nahatongavako. Tsy izany fa misy an'ity fitarainany ity ato. Lasony iza moa ianaran'le olona teo? Rary Nirina Bakoly. Olona eo ampitanay zay. Eo ampitany tranonay zay olona zay. Fa ahoana hono? Ny amin'ny mahakasika an'izany fivavahanareo voamaraina be hono de tsy ahitana tory. Alina be ihany koa nareo de manao an'le izy ao. Ka zay no mahakasika an'ity zavatra ty ampiakariny aty e. Mampime koa izy zany président. Hoe zay zany manakorotana an zareo? Zay mihitsy zany raha fahazahoako azy. Mampieritreritra ihany ty fiarahamonina ty président. Satria zay zany ohatrany hoe lazainy fa manelingelina azy kanefa le zavatra ataonay ao ange tsy voamaraina zany. Tsy misy amin'ny alina koa azy. Fa zavatra atsasakady ny isan-kerinandro sady tsy zavatra mitabataba mihitsy satria efa fantatra mihitsy zay de manaja ny fiarahamonina zay. Fa ny azy efa tsy fitiavana président. Tsy tianay mihitsy olona io de migafigafy amin'ny zavatra rehetra ataonay. Ka atao ahoana ary moa fa zay le fiarahamonina e. Lefy de ferro e. Manahirana izy zany. Eny e, misaotra anao aloha no nampafantatra an'izany fa hoezahana ihany ny ampilamindamina an'le izy. Zay angambany président. De mivavaka ho azy. Ny tsy fahalalan'ny olona anie no mahatonga azy ohatr'izany. Marina zany. Eny président, mazotoa ianao? Omendalana ary ianao e. Iva, tena tsy rariny kosa zao e. Ndana se mba tenino. Jerengy reto setroka be ato an-trano. Mivoa aloha nareo mianaka. Maty sepotrato io zazakely io. Mety mivoaka aloha Mangidiny zaza. amin'ny tendako any. Tena tsy matahotra an'Andriamanitra zany raha olona. Sepotra amin'izao ny zazakely Ka zay maty. eo mivoa aloha fa tena maty ato io zaza io ary raha tsy ho faty ary tena voan'ny tapitrato io. Tena tsy Setroka gazoalina tsy normalina mihitsy zao na olona lehibe ary ve azakany io. Voiko varavarakely io e. Sa ve ho teneniko mihitsy e? Ndana ho mba teneno. Mba teneno mihitsy ry sia. Ny alako fotsiny ange de zao e. Raha hiteny ihany de ohatrany hoe mila ady ianao. Ka io Ka de tsy ho hitany io setroka be ronfleny mafy be le izy de ahoana tsy ahitana an'io setroka io miditra aty antranontsika. Kaseny tsy hiteny azy hoe iady. Ka zao nga efa hita fa gafy ny azy de raha vao miteny ianao zany de ohatrany hoe tonga de manetsika ady. Zay no tena marina. De avela amin'izao fotsiny very.
Manahirana mihitsy izy zany. Sa ho tenenina vetivety? Ndana aloha teneno andramo ihany. Dia arak'izay tenko amin'izay zay hoe aza miakatrakatra fa teneno tsotra fotsiny. Odeo. Ahoana izay? Azafady madama. Tena ohatran'ny mba tsy mety kosa izao a. Hitanao ve io setroka be io? Orangatia, manao rodazina motera izay rehefa tsy mety aminao dia mivoa tao. Aleo mba izy fifanajana ihany nona izany azy. Zay nge tsy hoe sarotiny dia manahoana fa izao era mahita izao le izy. Ary tsy normal izao misy zazakely mbola minona nge ao aminay ao e. Aleo mba izy fifanajana ihany le fiarahamonina. Tsy manakambara aminao fa ny rivotra eny an-tokotany feno. Dana maka rivotra eny an-tokotany ho a? Eny ary. Ahoana hono? Avonavon'izay olona zany. Nyandray ny lazany manao tao. rodazina motera hono izy e. Dana hoe mivoaka eny an-tokotany rehefa tsy mahazaka. Izay indray ve navaliny tao? Tsy haiko mihitsy fa raha ohatr'izao foana ny iainana eto tena tsy lasa. Manahirana mihitsy ny miara-monina Setroka be tena manepotra angely izy sady mangidy any amin'ny faratendany mihitsy e. Iza ny azakan'izao? Ohatrany hoe asena mihevoka ianao. Raha izy moa izany ny tratran'izao dia mba ahoana? Dia za tena gaga mihitsy hoe raha eo amin'ny toerany tokoa ve dia ho zakan'izao. Tena makaleo mihitsy. Fa inona foana hoa izany nyvanavana tsy satoriana tao aminareo izany e? Manao fotoam-bavaka izay madama. Zao ny fotoana fanaovako lasesta. Izany raha nahita toromasina dia ny ray nitra aho. Miainanareo mianakavy eo mihira maninona. Tsy azoko mihitsy. Ka zao neny atao hoe cellule de prière e. Manao vondrom-bavaka izay. Fa nga moa tsy any am-piangonana fanaovana izany? Rehefa elanelan'andro dia aty an-trano ka. Mba asio fifanajana ihany fa ohatrany tsy mety amiko a. Hono a madama sao aloha dia mba asiana vondrom-bavaka ao aminareo e. Mba hitana. Ka mila vavaka ny fiainana madama e. Mba asio fifanajana ilay fiarahamonina raha matoty fa ohatrany tena tsy mety amiko mihitsy. Tsy te aheny zavatra ohatr'izao tsony aho ao aorianan'izao fitenenako izao. Ka le izy anie tsy mety aminao fa mety aminay e. Ay, dia ho mafy loha izany. Fampitady eto tsika. Tsarova nefa madama Bakolo fa tian'i Jesosy ianao a. Ary izay ara teteny aminao hoe manolora tena ho azy. Tsy hanenenanao izany. Ny fiainana ange mandalo e. Fa za moa izany dia heverinao fa tena tsy mpivavaka mihitsy a. Satria aminao aho rehefa tsy mandeha mankany am-piangonana dia tsy mpivavaka fa nareo izany tena mpivavaka be mihitsy dia hiakatra velona ny an-danitra mihitsy. Izany hoe tsy miteny aminao hoe tsy mivavaka ianao e. Fa tiako ho fantatrao fotsiny hoe ny olona tena manana an Jesosy a no manana fiainana. Izay manana an Jesosy no manana fiainana. Fa be da be ny hoe manam-bola ny olona manana zavatra rehetra nefa tsy manana. Izay raha matoty na tsy makany am-piangonana ary mahafantatra an'Andriamanitra izay fa tsy mila ampianarinao izany. Olona rehetra io mivavaka daholo rangaha. Eny e, atao hoe mivavaka ange fa tsy nanolo tena ho an'ny tompo e. Samy hafa ange izany e. Sy mangina rangaha ianao a. Efa miteny anao izay fa tsy te haino ohatran'ilay zavatra reko teo tsony aho. Indrindra hoe ao anatin'ny lasesta koa mbola maheno ohatr'ireny fa miomana tsara. Azafady président fa tonga aty mihitsy a. Ay, mandrosoary dia mipetrapetraha. Ie. Mazao ianao toerana. Efa ela le nametraka taratasy taty aminareo iny. Fa tsy hitako mihitsy hoe inona le mba hetsika ataonareo fa mbola mitohy foana angely ataon'le olona eo ampitana eo e. Inona moa izany taratasy napetraka anareo taty izany? Le fitorinan'le olona eo ampitana eo raha misy fa inona ary tia? Fitorinany maromaro no nandalo teto an-dranomasoko fa fitorinan'le mahakasika an'le inona le izy? Le fanakorontanana.
ka inona moa zany ny problema le olona ao? Le miogaoga be tsy fantatra hoe ahoana ahoana ireny. Tena tsy mety amiko aloha ilay izy. Dia inona izao ny hetsika efa nataon'ny fokontany tamin'izany? Miala tsiny président fa ohatrany lasa masisika kely a. Fa miogaoga maninona izy? Nga mamoaka bafy leo an-tokotany? Sa misy fifamaliana ve? Izy ane ka mivavaka e. Ka izay mihitsy ny tsy mety amiko président. Ohatrany hoe izy rery ve izany mahay mivavaka? Ka efa tonga teto ane io olona io e. Ary efa mifampiresaka izahay. Araka ny fahazahoako ny zavatra ataony a, tsisy fanakorontanana izany mihitsy fa dia tena hoe mivavaka. Tsy hitako izay olana any amin'izany. Raha ohatra tsy hetsika ny fokontany dia ngamba hetsika mihitsy izay. Efa nampilazanao aho izay. Kalkalma ihany ianao madame Bakoly a. Ny olona any ivelany aza atao amina hivavaka, koa izy efa ao anatiny indray no sakanana. Tsy hoe momba azy raha miteny amin'izany. Fa sao dia tsy mety ny ataonao e. So ary ianao ty dia mba nitsetsema amin'ny vola tany. Zangera angaty mba manam-bola koa e. Sanatry dia sanatry tokoa aloha izany ianao tsolotra izany a. Fitantanana mangarahara no eto amin'ity fokontany ity. Iza mahitako fiainana efa sarotra izao. Ny fiainana tsy sarotra fa ianao manasarotra azy. Dia manasa tanana président. Afaka didy amin'ny fatana fa nandrosiko taitsy ny rehatra. Zay indray fa manomboka. Mahatsiravina. Ary mba mafy loha zany raha olona. Leo anaovako azy tsara. Samy mahavita ary tia. Zay koa mba manana. Epa! 1, 2, 3, un pasito para adelante María, 2, 3, un pasito para atrás, 2, 3, un pasito para adelante María, 1, 2, 3, un pasito para atrás. Epa! Kay ve mahay mangino ohatr'izany ihany e. Reraka. Aleo mba ho anay indray aloha fefanareo foana hatramin'izay e. Efa miagravy any se ny zavatra ataony zareo atsy. Saotranao mankafy ny radio l'ambassadeur. Ve io rano eo ambarabarantsika io e. Hitako mihitsy le raha matonanao kanalina io ankeo. Tena natao mihitsy atongavan'ilay izy eto atokoana ambaravarantsika. Jereo ange lokon'le rano hoe maintimainty tsy fantatra hoe inona sady misy fofona. Tsy hitako tsondry se a. Na za koa ary nge efa mila ho kivy ihany fa tsy hitako hoe ahoana ny fokontany efa nanao izay azo atao nandamina fa tsy miova mihitsy le olona. Mahita hevitra aho ahy. Maninona raha ohatra hoe andaotsika hitady toerana hafa izany hoe amidy ty toerana misy atsika ankehitriny ity. Dia amidy dia ho aiza? Izany hoe mitady hafa ho aho. Izy ange mety ho vita ihany aloha le hoe amidy. Tsy sarotra ny mivarotra ary tsy sarotra koa ny ahita solony. Fa ny ahiko fotsiny a, eto ambony tany inge tsika ny miaina e. Tiako tenenina amin'izany dia izao, raha miala an'izao problème izao tsika hifindra any amin'ny toeran-kafa, sao dia olana ratsy kokoa noho izao no miandry itsika any, izay inge vao sahirana eo e. Ka leo ako. Samy leo daholo tsika e, samy leo. Fa ny eritreritry fotsiny a, maninona raha ndao ifampiresahana indray e? Ia. Zareo ao
tenenina tsotra hoe tena mba tsy mety zao fa asio fanajana ihany le izy tokony manao lavaka izy ho an'io rano malotony io fa tsy alefa ny aty ambaravarantsika fa ianao ve moa tsy efa nresaka tany foana hatramin'izay fa tsy nahita vokatra e ka tsy kivy miresaka e sao dia mba hisy vokatra ihany rehefa tena hoe mahalefalefa ihany le izy dia ndana indray ara fa zalo tsy hohanina aleo ianao ka fa maninona tsy tiako mihitsy ilay ifamaly amin'io ramatoa io tsy mifamaly angeny atao fa mifanazava fotsiny dia manoro hevitra tsotra e manampy azy fa mety ho hevitra tsy azony koa ngely izy ny azy anie tsy hoe hevitra tsy azo izany fa tena gafy zay aloha dia marina ianao ve tsy mahatsikaritra n'izany marina izany ka tena marina fa izany be ihany izay zavatra nataony antsika izay andao ranga mieritreritra zany izy zao fa mamelona tomobila indray io makomany ianao fa dia ho avy indray izy setroka ndao ranga zao ny atao io rano io asiana tuyau miverina makany aminy raha vao alefa ny makaty zany na amboatra kanaly hitadiavako hevitra io dia averiko makany aminy makany ambaravarany tsy mety izany riva hiady amina tala ka zange tsy mianto fa averiko hoe avy any aminareo io dia averina any aminareo andao zay ny atao tianao vanavanany io eo indray ianao fa baraka ny fiarahamonina io ka manadalako rehefa samy ifanonge mahavita e okizao rea amin'ny toejavatra tahak'izao mihitsy anie no ampisehoana maha-kristianina tsika e mila mandevitra dia andevitra lava tsisy farany zao nge ny tena tonga amin'ilay hoe tengenan'ny olona eny tapony loha dia mbola andevitra foana zany ka inona ary ny ataonao eo mba misy fetrany ihany ny fandeferana na izany ary fa efa tsy mety tsony zao zavatra zao rehefa mandevitra eo ianao dia leo izy mifarany zay ary ny ianao fa ny velominy indray ny tomobilany dia miomana indray aloha zany amin'ny setroka tena filaharana be ohatr'izao tokoa kay ve no mividy fanafody ato amin'ity farmasia ity e marina ihany izany ny tenin'ny olona hoe mora be ny fanafody ato tia filaharana e le izy koa le tsy maintsy misy ale hoe mielanelana ray metatra dia lasa lava be ry le olona milahatra na dia vitsivitsy aza za nefa tia maika andeha etsena tara indray ny sakafo androany madamy bakoly iny taminy inona indray zao no lazain'io eo fa kakeo ve to mivavaka to mba marary manahoana ianao kay ve ho mba mividy fanafody keo mmpivavaka e olombelona ane izay madama fa tsy anjely fa ny fivavahana tsy manasitrana tena manasitra n'Andriamanitra fa ny fanafody fitaovana ihany fa efa mihaona eto ihany tsika madama bakoly ny anareo ve ho mba misy mitoraka ny tafitrano amin'ny alina le eo amin'ny alohany amin'ny valo iny iza moa izany no tokony hitoraka ny tafitranona eo raha tsy nareo ihany avy any aminareo any le iziko ha inona ny dirako amin'izany raha matotia aminao izany dia izany lany atao sy tsy haiko hoe inona dia mitafitranareo dia hotorako ka mivadiko mihitsy mahita vato avy any aminareo any efa hita n'le izy ty raha matotiako ohatra mivadika do izany sao dia ny Andriamanitra nareo mandatsaka vato avy any an-danitra aza miteniteny foana madama ka marary an-doha mihitsy ianao izany ka izany lazainao fa mitoratoraka ny tafitranonareo nefa ny lohanao no mitefitefoka any mety aminao mihitsy no milahatra eto fa misy fanafodina retina an-doha ao dia mividiana andray eny e dia efa mampitandrina anareo izay fa fantatraina eny evian'le toraka e ao aminareo mihitsy ha inona nidirako amin'izany ndana miditra fa efa toronao izao sa za koa ny andeha aloha
Inona indray ianao? Tonga ty aminao fa misy sary mba tiako aseho anao ty. Ty nge zafady mba jereo kely e. Izy io? Fa taizany nazahoanareo an'itony sary tony? Tsy hainao le fitenenana hoe mpamosavy mandeha alina aza misy mahita. Ahoana ny tsy hahitan'ny olona anao? Ianao mihitsy io, sa tsy ianao indray io zao? Zao moa toetra anao ro madamako, de olona ohatr' zao anao de tsy manaja tena mitoraka tafin'olona. Efa fantapantatro mihitsy le izy de nijokoko ianao maly. Tsy hitanao za eo ambody fefy eo, nalaiko sary. Tsy menatra mihitsy ianao nefa de olona ohatr' zao de mitoraka tafin'olona. Inona moa ny tombotsoanao amin'izany zao? Ary ianao koa nge zany mba tsy mahalala fomba e? Mitsikilokilo ny aty atokantrano ty. Za tsy mahalala fomba fa ny anao mety ny zavatra ataonao. Manakorotana fiainan'olona. Ny anao zany mety? Ahoana ny tsy mety ny haiko? Za misy migafy ve de ahoana ny tsy ety ny zavatra ataoko? Tsy manenjika mihitsy ny eritreritro amin'izany ny arina hoe ty aloha de efa pirofo tsy azonao lavony ty na hoetiko aizy ty sary ty na hoetiko aizy. Ianao no nitoraka ny tafinay. Tapina ny vavanao amin'ny alalan'ity sary ty. Odo e, sary ve de atapina ny vavako? Ay, ho hitanao kely fa ho apetako ary amin'ny tablo amin'ny fokotany ty de ho hitan'ny olona rehetra zay mandalo. Zay ataonao any rangaty e. Ifakahita tsara tsika. Zany ny atao hoe vehivavy manakajy eto tanàna mitoraka tafin'olona. Tsy manaja tena mitoraka tafin'olona. Ale! Eny e, tsy maninona fa zay biby fa ianao olombelona. Iva! Zao ny atao hoe olona manakaja mitoraka tafin'olona. Aza manao an'izao moa fa manala baraky. Hitany kely zany ho alefako any amin'ny fokotany ty. Tony de olona tsy mahalala fomba ty atany. Ary tena marina ary publieko any amin'ny télé any, any amin'ny radio. Tsy rarako. Odio a? Santy mba mpivavaka nefa manatrady aty ambaravara'olona ty. Esye! Aleka andro ty tsy mivavaka raha izany a. Fa hatramin'izao ve dia mbola tsy misy filaminana ihany ty fiarahamonina anareo ty? Tena meratsy aza président. Matahotra ifamoana ao mihitsy a. Fa ahoana? Ka eritreretinao fa iny sary efa naseho an'le vadiko anao taty iny. Hatramin'izao mbola mitohy foana le toraka. Tesitra an'izy ao. Eny e, efa misy pirofo itazomana azy aloha iny fa mba nahay koa le vadinao naka an'iny sary iny. Ka efa nijokony mihitsiko. Izy ndray tsy mety miaiky. Ko raha ty moa izy indray ny voatoraka tao izy le nijoko iny dia ahoana? Ka tafany ny torahandry zareo fa tsy varavarana e. Ambony le toraka. Tsy hainao ange no iaran'izany président fa tena mitsamboatra isaky mitotona le vato. Ny zazakely moa dia efa tsy resahana intsony amin'izany. Fa ngaha moa tsisy plafond le tranonareo? Mbola tsisy. Hainao nga ahoana président? Vao mitotona le vato fa tena manakoako be ohatran'ireny inona reny. Ny varadatsaka ny tsy hitako. Ngamba ao ambony tafinay ao aloha dia vato tsy fantatro manahoana mihitsy ny ao. Ary maninona moa président mba makany aminay mihitsy mijery? Angalako tohatra hijerena ho azy ao. Ianao koa ty tao mampime. Dia inona moa zany ny saika eritreretinareo atao ary? Mety ve président raha ohatra ka mampakatra fitoriana izay? Eny e, le mitory anie tsy problème fa raha vao miditra amin'izany nareo dia mitohy makany amin'ny taranaka rehefa ara-mandimby io. Aiza koa e. Tena zany mihitsy io ka. Zavatra efa hitako ange zany e. Dia ahoana izany? Aleo aloha mandefindefitra kely tsika dia mandady rariny ao amin'ny foana e. Mitady raharaham-pihavanana. Ny zavatra ohatr'izao koa nge matetika mitranga misy farany foana e. Dia aleo mangina. Tsy hitako tsony nge izany izay atao président e. Fa hono aloha le vondrom-bavaka tao aminareo taloha zany ve mbola mitosa na janona? Efa tsy mitohizana tsony ka. Mijanona tanteraka.
nefa raha zany ohatra anareo ny fahendrena dia tohizana ihany fa ny aizina tsy mahaleo ny mazava fa hoentina mpahendrena fotsiny. Zany hoe tsy mitabataba be nareo fa samy anareo ihany no manao an'ilay izy dia mba atao ambanimbany le feo anareo ay zay ngamba no antorohevitra mba homeko anareo any. eny ary tompoko. Mba fantatrao moa madamo Bagoly fa tena efa miopefy ange zao zavatra ataonao zao ahoana ny barenao ny lalana miditra aty aminay ary alalana vaizany ahafahanao manao an'izao. Misaotra anao mankafy ny radio l'ambassadeur 104. Efa tsy manara-penitra tsony mihitsy le zavatra ataonao mampiteny mona. Tsy rarahako zany rangaty. Zao na bisikleta ringe tsy omby ny lala kely miditra makato aminay io Tsisy idirako na bisikleta na mbola tsy onona eo koa ary nareo vao maitsara zany raha tsy onona eo nareo. Zay nareo tsy tafiditra ao tsony. Tokony mba misy re olona manam-pahefana miaraka aminao eo ahafahanao manao an'izao zavatra zao. Tsy mila manam-pahefana fa za ihany dia mahavita azy. Dia mampitandrina anao esory reo bara azo nataonao reo. Za ndray tena tsotra ny ataoko aminao. Esory zao fa tena fanambanin'olona mihitsy ny zavatra rehetrarehetra ataonao. Ataovy izay ataonao fa za tsy anala andreo. Ay rehefa tsy anala ianao dia tsy maintsy za zany ny anala tsy lalana andehananay ny posy tsy afaka miditra aty makaty aminay tsony. Dia mikity eo ary ianao ahitanao kely. Ka za tsy maintsy mikitika ka. Ahoana ny zao tsy rary mihitsy zao fa tsy maintsy esory ny tony. Tena tonga dia polisy nge rangaty nasaiko mandrodana ny tranonareo eo Fa ianao ve moa zany dia tena miseho tsy refesy mandidy mihitsy eto amin'ity tanàna ity Olona zay tsy ariary posy koa kinona koa mba vitanao. Manambany olona fotsiny ny ainao. Ngina ianao rangaha. Aza ataonao mihitsy aloha zay tena ampiakatra eo fa fa le zavatra rehetra tsy maintsy esorina. Tonga indray zay le mpivavaka manjakazaka. Za indray ny manjakazaka aminao. Aza mba avadika oatra zany le resaka. Jara olona. Jereo le mpivavaka mandrava fananan'olona. Tsy malala menatra. Mampivavaka hono. Teneno zay teneninao afaka tenenina daholo io zavatra rehetra io na dia tsy rariny azy. Tsy malala fomba. Iva ho hitanao kely zany. Fa la nienatra mihitsy ny tony. Inao ty ataonao ty ka efa era mahita io nge ny zavatra ataony dia zao dia mbola hoekena foana. andao re mody oka aloha alao ilamina aloha maizina reo mifandamina tsara. Tsara mihitsy ny fahatongavanao eto dia hitanao tsara mihitsy zao ny zava-misy. Zao ny ataon'izao bareny ny lalana miditra aty aminay dia ahoana ny fahitanao an'izao mety ve zao. Za tsy matahotra na président ary. Moramora aloha ty vavandry moramora ty vavandry ty alao aloha ty tsoahana aloha fa tsy lalan'olona. Tsisy andehanana mihitsy zao dia ratsy. Efa lalana hatramin'izay ty fa tsy vao hoe androany alao aloha ty sokafina mihitsy fa tsy mety zao. Sokafy ihany ty. Dia efa miomana fa hotoriko nareo mianakavy zany. Tsy honohono tsony fa ny masoko zao no mahita ianao mihitsy ny ratsy fitondran-teny eto amin'ity fiarahamoniny ty. Ie dia afatsara ty amiko ihany ny rihatra. Mandroso ianao monsieur Yves. Misaotra betsaka président. Inona ny vaovao tsy dia misy fa hanao certificat de résidence ako. Ay niveriko fa hitondra tatotra amin'ny resaka fiarahamoninao indray. Ay ve iny mba azo atao hoe fa nilamindamina ihany. Tsy haiko raha mety le fiteny hoe milamindamin-dratsy. Fa nilamina aloha tsy dia misy inona loatra tsony satria tsy haiko na ahoana ny zavatra nitranga tao amin'izareo tao fa ohatran'ny namidy le tomobilina ny zany ve dia hatramin'izay dia tsy dia misy vava firy tsony zany. dia tsy mandrangady tsony izy zany amin'izao. Tsisy ady tsisy inona tsony fa dia samy masina taniny ihany ny tsirairay.
tsisy zavatra tsy mifanelingelina tsony zay ao e. Tena nilamina aloha e. Zay ngamba ny azo itenena anazy, milamina ny fiarahamonina. Ka zay nge le niteneniko amin'ny madamanao hoe misy farany ny zavatra rehetra. Marina tokoa zany. Tena ny farany izy zany zay de nareo amin'izay zany zao mba miantso azy mitondra azy mivavako aminareo ao e. Ka eo zao no somary manalasala kely satria le vadiko ohatry ny enjehan'ny eritreritra zany amin'le fifamalina kely de tsy sahitaona azy hivavaka kanefa zay aloha zao raha ny tokony ho izy e. Indrindra moa na za koa ary nge netahany-po ihany tamin'ireny de ohatrany hoe misy eritreritra manenjika ihany ny tena nentin'le fahatezerana. Tsisy olana zany fa mifanatona aloha de mifampiresaka de mifamela heloka eo e. Saloha raha iety an'izany tokoa izy président. Fa zay aloha raha ny lojika amin'ny fiainana kristianina de tokony handeha amin'izay le izy. Zay zao le olanako zany nanaonao foana de lasa sakana tsy afahako mandroso amin'izay resaka fitoriana zay le zavatra nitranga. De tsika kristianina indray ve no ambaka an'ireny olona zao tontolo zao reny any anaty bara ry izy mifamela heloka ko makaina fa tsika tsy marina aloha ny ianao e. Tena marina mihitsy. Ny rariana aloha mba ho anana fahasahiana ny tena hiditra amin'izay dingana manaraka izay fa izay tokoa aloha no tokony hitranga e. Rehefa mivavaka ianao manana fahasahiana ampian'Andriamanitra manokana e. De mba hanao résidence sa président? Lasa lavitra koa ny resaka antsika siana fa tsara ihany tokoa mifampizarana zany fa zay indray zao ny vaovao farany zany misy ao aminay eo. Tsy tena milamina hatramin'le toraka tahafireny tsisy tsony. Vaovao tsara be kosa zany. Ny zavatra nitranga faraparany tao zao taorianan'iny le nandrava le ianao tany iny le nandravan'le fefy teo an-dalana iny e. Ny zavatra nitranga farany tao grave ihany fa zany hoe mba nilefiteferinay teo le izy. Zay nananakola zay tao aminay tao. De sendra votsitra tao tokotaninay le izy de potsitra rangaty ny mason'le akola miverina nakany aminay de natsipiny nakao tokotaninay. Zany. Izy zany aloha tsy hitanay mivantana nanaovany azy fa zay tena tonga de sura hoe ireo ihany nanao an'izany. Na alahelo le vadiko a. Ka ny kristianina ne mahatrindry fo e. Raha ohatra zao nareo niaviavy foana de ahoana ny toyany. Ka za aloha de tena tezitra fa nampitony amoramora ihany le vadiko. Samy nalahelo zay, samy tezitra zay fa de izy moa ny kalme anaty eo. Raha ny atezerako tokoa nge napariko tamin'izany izy ianao tena niady. Raha ohatra zao tena najanonareo tanteraka le vondromavaka tao aminareo de tsy misy tokoa zany vavaka mangina ny pita tao amin'ny toerana io zany. Igny anie mba tena hiova tanteraka président. Na zay koa ary mba tokony hiova ihany fa misy lesona ho anay le izy satria ohatrany nanefen'Andriamanitra ny toe-ponay zany le zavatra nitranga tao amin'le fiarahamonina. Noho izany zany mila mahery tsika mivavaka maha kristianina tsika fa tsy mitilefika amin'ny zavatra kely tsisy dikany zany. Saotra président de resaka anao aloha fa mahazo fampahirezana mihitsy ihany amin'ny resaka président ty. Ka sady raisina ny adidy aman-draikitra eto amin'ny fiarahamonina no raisina ihany koa ny fizarana fameza-pahasoavana avy amin'Andriamanitra. Marina zany. Ien président somary mbola monjy lera kely de mila résidence aloha. Andao ary fa ataoko vetivety ty de 200 manao anazy. Ono arsy. Raha zao moa tsika nataon'ireo kalikady de mba ahoana? Sy efa vonina ho amin'izany. Zany aloha de mety hitsanga mihitsy fa de efa miomana atanjao ny saina. Fa tsy maintsy ataontsika izao satria tenin'Andriamanitra raha teo le izy de tsy maintsy ampiarina. Marina aloha zay dodomy ary. Izary zany. Oay, fa inona ny anareo? Azafady rehefa manelingelina kely ianao. Mba misy resaka tiana atao aminao vetivety fotsiny. Samy mihitsy matambakoly a. Tsy maninona na eto tokotany izay mety aminao na ao an-trano. Eny, tonga de ataovy eo zaniko. Tsy
tsy milamina ny madama ny sainay dia tonga aty aminao izay hanaritra fifonana. Fifonana? Eny tompoko. Mahatsiaro teny izay hoe diso e. Be dia be ny zavatra tsy nety eo amin'ny fiarahamonina nisy antsika dia mangataka famelana aminao. Fa tsy any amin'Andriamanitra ve moa fitadiavana famelan-keloka? Marina izany. Tsy diso mihitsy izay teninao izay fa tsika samitsika aloha no tokony famela voalohany dia rehefa mifamelitsika dia mamela ny fahatsoantsika Andriamanitra. Izay mihitsy. Dia izaho izany nisan'ny mahatsapa mihitsy fa nisy fihetseham-po tsy voafehako tamin'ireny fifamalena nandritry ny volana maromaro teto amintsika ireny. Dia menatra sady menatra izany no mahatsapa hoe misy fahatsoko ilay izy dia hifonako aminao indrindra. Tsy haiko aloha sao dia mba fiatsaram-belatsihy fotsiny izao ataonareo izao. Tena mifona rehetra mihitsy izany madama. Izay mihitsy. Izay ve olona mpivavaka dia tsara velatsihy? Izany mahitako reny tetranareo ireny. Ie, marina izany ka. Tsy manome tsiny anao raha ohatra ka tsy mino anao satria mafy reny fifandonantsika ireny. Na izay ary nge izao hiditra aty sy sanganiana be, hiditra aty atokantranonao aty. Fa dia tena namboatra saina fotsiny, na namafy ny lohako fotsiny aho izao ny hiditra eto. Hoe izay miatra eto dia miatra tsy maninona zakaina. Fa tonga izay nefa hifona, hangataka famelana aminao dia mamindrafo aminay mamelanay. Kinona moa izany no teneniko fa dia izay zaniko. Dia mamelanay izany ianao? Eny e, izay izany ho Misaotra betsaka. Dia tsy aloha mba fandray tanàna kely aloha izany za. eny e, tsy maninona ary. Dia miravina izany ny fihavanana manomboko izao dia fiarahamonina vaovao no iainantsika eto amin'ity tanàna ity. Dia mba hifankahita tava amin'ny fofalifaly sy fanamiramirana indray. Engane. Izay izany ilay fitenenana hoe ravikazo nanitsana ny lasa dia ny sisa ny ampandriana. Ny tsy mety dia avelao ho any amin'iny fiainana lasa iny satria ny lasa raha teo tsy afaka hiverina intsony. Fa ny fiainana ho avy amin'izay no atrehantsika dia mba samy hiezaka. Izay aloha izany dia tena hiezaka mihitsy hanaja amin'izay izy zavatra hita hoe tsy mety tamin'ny fiarahamonina rehetrarehetra ny ainantsika teto. Tsy haiko aloha fa za raha hiteny an'ity tsy hoe mamofo tamandry fa rehefa mivavaka fotsiny nareo dia mba ataovy moramora e, mifanaja fotsiny tsika. Fa na za koa ary nge mba mahatsapa amin'ny fahadisoko indraindray fa nareo koa tsy mihaino ny teniko mihitsy. Eny re, ao fa miezaka izay. Fa efa nampidirinao ihany ilay resaka fivavahana madame Bakoly. Mba mety ve raha tsy aloha miara mivavaka tsika dia mba atao tokantranonao indray ny anaovana lisy fa tsy ao aminay intsony. Za koa e. Lisy ange ozy ny baiboly hoe sambatra ny firenena manana an'i Jehovah ho Andriamanina. Izany hoe ny olona manana an'Andriamanitra dia manana fiadanana. Dia sambatra koa ny tokantrano manana an'i Jehovah ho Andriamanina. Tsy fotoana lava be anie izany fa vetivety fotsiny. Sady azontsika atao hoe isa-tapa-bolana na tsy voatery ho isan-kerinandro azy. Eny aloha fa dinihana miadana izany. Fa mahafinaritra aloha rehefa hoe miravina ny fihavanantsika. Sao dia asiana fiaraha-misakafo aloha. Eny Ohatra manovy aho hoe ianao no mitsikitsiky aminay. nareo kosa. Onao madame Bakoly. Reto ve le bafla le alefanao le maneno be reny indraindray. Enao koa. Tena ngeza izy izany Mandroso président ianao sisa ny andrasana. Tena androso tokoa ahy. Petrapetra eto ny plasy Manao président. Salama tsara. Faly mahita anao. Tena za koa toraka izany. Ka izy ity nga tsy haiko mety surprise aminao ihany fa
fiaraha-misakafo spesiala zany ty androany ity sady fanamariana ny krismasy no fety fandravonana ny fihavanana teto amin'ity boriboritany misy anay ity. Hainao tsara zava-misy, hainao ndray hoe no resahako azy zany. Ny zavatra mahafinaritra sy sorako anareo aloha le fifandaminanareo, le fahaizanareo famela heloka e. Tena zavatra mahafinaritra be anazy zany. Andriamanitra ny saorana e. Ka mino fa manomboka hatreo manomboka amin'izao hoe tsika tafahoana zao dia mbolo tsara lavitra kokoa noho izao ny fionana ao aorianan'izao. Atokisa ianao président fa tsy hisy korotan'izany intsony io. Ny tena zavatra mahafinaritra koa tena misy fiadanana ao anatin'ilay fifamelan-keloka. Sa ianareo tsy mba nahatsapa an'izany? Za aloha tena nahatsapa e. Saotra anareo mivady mihitsiny e. Tsy sisorana zany fa misaotra tena ihany ianao raha misaotra anay. Ny fanamariana hitako koa hatramin'ny napiravina ny fihavanantsika dia ohatrany hoe misy fitahiana misokatra zany nenay ny fiainanay. Za zao niakatra ny karamako nahazo fiakarana tsy haiko 500 ve tamin'izao faran'ny taona izao. Sady zao koa président tena nisy fitahiana be anie teo amin'ny fiainanay e. Ny solomy madame Bakolo daholo le tafinay goka tao. Tsy napoziny Tena mahagaga zany e. Efa ho ambarina ho tamboho mihitsy io zao. Zany tena hafa mihitsy rera olona ny miaraka ary nieritseritra madame Bakolo ary nefa tsy haiko raha ho azo tanterahana zany hoe atao tamboho anankiray hono zany mamefy an'ny tranonay rotota. Azonao zany hoe lalana ray zany no mitsofoka makao amin'ny tanànanay dia fefy ray manodidina amin'ny mamefy an'ilay trano. Amin'izay tsy tery e. Mba misy hevitra finosiny zany koa zany hoe ray zahay fa zarazarain'ny trano samy manana ny azy fotsiny. Izay mihitsy. Amin'izay zany mba hoe ray tambona dia tsy ray tapo azy. Tena vao may tsara be zany sosokevitra rosonareo zany. Ka tsy fantatra aloha raha ho azo tanterahana zany hoe ahoana ny ahafana manatanteraka an'izany fa na za koa resy lahatra amin'ilay izy. Tena fitiavan'Andriamanitra azy reto. Tena resy lahatra. Tsy mety mihino mihitsy na hoe le toetrako taloha mpanenjika fivavahana sy mpanao tsinotsinon'olona ireny niova ohatr'izao. Tena mahagaga Andriamanitra fa raha ianao tsy laitra na lamina ino mihitsy. Efa madame Bakolo vaovao izy zao e. Tena resy lahatra e. Tena resy lahatra mandray anazy fa nisy Andriamanitra namangy azy. Ka izay mihitsy ange ny antony nanaovana ity fiaraha-misakafo ity e. Dia mba ho fanamariana an'izany zava-dehibe zany sy ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Tantaraiko anao anie président fa nanaiky izy ampandrosa ilay vondrom-bavaka tao aminy izay nampiova azy be lehibe kokoa taty aoriana. Dia tsy alina roso amin'izay ary ve sakafo ry madame Bakolo? Sady za ty efa nanasa kibo ihany koa. Iray tamboho fa tsy ray tapo. Ireo ny lalao ny tantara, Solofo, Ludze, Saondra, Ariva.